fony tsirairay avy ianao ary alala izy ireo ane fa tia azy ianao sady te hitondra azy ho ao anatin'ny fahasoavana sy ny vala iray dia ilay vala ny famarinana tongavany any amin'ny fiainana mandrakizay ko ao tanteraka amin'ny ane zany nono ny sitraponao misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Angasitrahana ary ilay Andriamanitra be fitiavana izay antenaina dia antenaina fa ny aino izay vavaka izay ary dia mamaly izany fangatantsika sy faniritsika izany ka dia samy matoky sy mino amin'izao fotoana izao hoe tsy izaho no miteny sy mampianatra aminao fa iza zany dia fitaovana fotsiny fa Andriamanitra ilay tompony teny sy tompon'izao fampianarana izao no inontsika hoe tena miasa sy miteny eto amin'ity fandarana ity. Itoy ny fampianarana izay narahintsika teto farany mikasikasika an'ilay hoe zava-misy marina ve izany hoe olona maty dia mitsangana. Ny antony nafatesana zany dia araka ny tantara misy aloha izay eto Madagasikara no fantatsika dia hoe Andriamanitra no nanala ny ainy dia niseho taminy, niteny taminy dia naneho zavatra taminy nitondra azy ho any amin'ny toerana hafa ivelan'ny fiainana misy eto amin'ity tany ity. Tsy vitantsika tamin'ny fampianarana farany moa satria ny fotoana dia miazakazaka fa zao ho toizantsika vetrany iny ka dia hoy aho zany hoe samy mandray ny baiboly ny kahe ny stylo indray sika fa itoy ary iny fampianarana iny. Raha ny zavatra hitantsika teto farany dia zao tsy misy mihitsy ny trangan-javatra tahaka an'izany ao anatin'ny baiboly. Ary rehefa tsy misy zavatra tsy misy ao anaty baiboly moa amintsika dia aleo tonga dia raisina hoe mampisalasala ihany. Zany hoe tsy azo antoka fa tena zava-marina, indrindra tsy azo inona fa tena hoe avy amin'Andriamanitra rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina dia ny baiboly zany no fahalalantsika azy. Raha ny diniana mantsy ny soratra masina mikasika an'izay dia hoe misy ihany ireo olona izay nisehoan'Andriamanitra nahita fahitana ary ny vokatry ny fisehoan'Andriamanitra taminy sy ny fahitan'ilay fahitana dia nalemy tanteraka ny vatana. Ny any Daniela zao dia voalaza mihitsy hoe tsy nisy herintsony tao aminy ary ny tarehany aza ny valo alika mihitsy. Zany hoe tao aoriana na hoe tao anatiny nahitany an'ilay fahitana io fa tsy hoe novaina ny valo alika aloha ny endriny dia natao nalemy tanteraka ny tenany sy ny vatan'iray manontolo. Zay vao niseho tamin'ilay Andriamanitra na hoe nahita an'ilay voninahitra izy fa vokatry ny fahitana izay tsy nahazakany ny vatany nampalemy azy toy ny maty. Dia tahaka an'izany koa Jaonina apôstôly rehefa niseho ny voninahitra Jesosy Kristy tao amin'ny nosy Patmo talohan'ny nahitana iny bokin'ny Apokalipsy rehetrarehetra iny dia tonga toy ny maty na tahaka ny maty aho izy fa matsapa tena tsara izy tsy maty dia ny teny izy hoe tahaka ny maty zany hoe tena tsisy hery nalemy tsy mahatsangana. Dia ohatran'izay koa ny Daniela io ka ohatr'izay zany ny zava-misy ao anatin'ny baiboly fa tsy hoe vononana hoe maty le olona dia tena tsisy aina ntsony tsisy fofonaina ntsony dia zay vao mahita fahitana na hoe zay vao entin'Andriamanitra any amin'ny toerana zay tia nitondrana azy. Afaka mamerina kely ity fampatsiahivan'ity sika izay tsy mivoavakintsika tamin'ny fandarana farany fa mitovy tanteraka ao amin'ny Daniela dia ny toko 10 ihany 5:10 ka hatramin'ny 5:17. Daniela toko 10 5:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika ny teny manao hoe ary no nilaza izany teny zany tamiko izy dia niankohaka tamin'ny tany aho sady tsy nahatena ary indro nisy anankiray mendry zanak'olombelona nanendry ny molotro dia nilobava aho ka ny teny nanao tamin'ilay nitsangana teo anatrehako hoe tompoko azo mifanaintainana aho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony fa aiza no azonyity izaho mpanompon'ny tompoko ity teny aminao tompoko ary tamin'izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony na nisy aina sisa tato amiko. Mitovy amin'ilay zava-nitranga efa nitranga tamin'ny teo aloha ihany satria Daniela toko 10 ihany moa ny vakitsika iny dia mitovy an'io ihany koa ilay Apokalipsy toko 1 any Jaonina izay nanehon'ny tompony voninahiny ihany koa. Ny zava-misongadina reto dia hoe nahita fahitana indray izy dia vokatry ny fahitana iny dia hoy izy hoe azo mifanaintainana aho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Hitantsika tsy hoe azo mifanaintainana aloha izy dia nalemy tanteraka tsy nanan-kery intsony zay vao nahita fahitana, tsy zay le izy
fa nahita fahitana izy de vokatry ny fahitana iny de tsy zakan'le vatana izy de azo nyfanaitainana izy sady tsy nanan-kery intsony. De mitoy ihany le teny eo amin'ny 170 de eo amin'ny tapany farany de hoy izy hoe ary tam'izay de tsy nisy hery ny toetra tato amiko intsony na nisy aina sisa tato amiko. Tsy maty izy matombola tsapany hoe tsy manan-kery tsony azany, tsy hisy aina tsony atao anatiko zany. Ohatra antsika indraindray miteny ihany hoe rehefa miasa mafy ianao na tsy fantatra hoe misy zavatra mahazo anao de hoe kely ny aiko izy ianao, tena kely ny aiko. Ary be deabe ny olona mahatsapa an'izany fa tsy maty izy akory, fa mbola kely mihoatra noho ireny hoe tenenitsika sy tsapantsika ireny ity zavatra hitany Daniela ity, vokatry ny fahitany le zavatra hitany fa tsy maty izy akory. Izay mbola mafisoko ihany zany hoe tsy zava-misy na trangapitranga ao anatin'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra, zany hoe mazava loatra fa tsy zavatra natao na nisy teo amin'ireo hoe mpanompon'Andriamanitra nalaza, fa iny izany hoe tsy maintsy maty aloha zay vo afaka miona na afaka mahita an'Andriamanitra izany. Eny ary zay ny momba ny Daniela fa inona moa iaho no zavatra misy. Efa nyvakina teto ty fa mbola averintsika vakina ihany ao amin'ny bokin'ny Ezekela ary dia ny toko fa 7:30. Ezekela toko fa 7:30 andininy voalohany sy andininy faharoa. Ezekela toko fa 7:30 andininy voalohany sy andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary no amakitsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondrany Jehova nivoaka de napetrany teo amin'ny loha feno taolana aho ary nitondra nandendeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka de betsaka teny amin'ny loha ireo ary indreo maina de maina ireo. Ity zany no everiko hoe asa zay efa mahafantatra na mbola tsy mahafantatra fa izao ny tena zavatra misy sy fomba fiasan'Andriamanitra akoatra n'lefa nazavaina teto hoe fahitana le nyresantsika rehetrarehetra teo de misy mahita fahitana tsotra fa misy mahita fahitana momba ny voninahitr'Andriamanitra sy ny atao hoe fahazavan'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. De zay le mahatonga azy malemy tsy manan-kery tsony ny Daniela moa de lazainy hoe tsisy aina davela tsony tato anatiko tato izy fa tsy maty izy akory, vokatry ny fahitana fa tsy hoe maty tahaka an'izay izy aloha zay vao nahita an'le fahitana na hoe nisehon'Andriamanitra. De eto kosa ny zavatra misy ary de zao tao amiko ny tanan'i Jehova hoy Ezekela ary ny fanahy no nitondrany Jehova nivoaka. Zany hoe nisy fanan'Andriamanitra de nentina Ezekela nivoaka de nentiny nakaiza nitondra nandendeha napetrany teo amin'ny loha feno taolana izy de nitondra nandendeha teo amin'ireo taolana tao anatin'ny loha ireo izy. De ity zavatra ity zany tsy hoe le vatantenan'i Ezekela mihitsy no nentin'ny fanahy ty toerana feno taolana ity zay tsy fantatro hoe tena toerana nisy ve tamin'izany fotoana zany sa hita tao anatina tontolo ny fanahy fotsiny izay fototry ty resantsika ty zany atao hoe tontolo ny fanahy zany dia nentina ary izy ka tsy ny vatantenan'i Ezekela akory no nentin'le fanahy fa le fanahy iny Ezekela zay le miverina amin'ny zavatra nampianariko tany aloha ihany hoe misy fanahy ane ny olona hoay, misy fanahy ny olona ary zay mahatonga ny olona manofy fanahy ane reny zavatra reny, fanahy ny mandehandeha de tsy fantatra moa zay zavatra mitrangany amin'ny tontolo tsy hita maso ozy izy de mahita nofotsika zanak'olombelona. De ohatr'izay ty zavatra ty le fanahiny Ezekela no nentin'ny fanan'Andriamanitra dikany ny vatany ny janona teo amin'ny toerana zay nisy azy fa ny fanahiny no nentiny nandehandeha tany ka tsy fantatra hoe taiza ity toerana nisy ny loasa feno taolana ity na taiza fa ny zava-misy aloha de hoe nitondra ny voaka hoy izy de napetrany teo amin'ny loasa feno taolana ka ny tsy ny vatantenan'i Ezekela no nentiny fa ny fanahiny. Zay ny zavatra misy ary rehefa zay ny zavatra misy de inona no mitranga amin'ny Ezekela ary ny mitranga amin'ny Ezekela zany de zao vatantenany eo niala tao anatiny ny fanahiny. Rehefa niala tao anatiny ny fanahiny de eo izy ohatry ny olona matory, atao ohatry ny olona matory fa tsy ohatry ny olona maty ohatry ny olona matory izy zany amin'iny fotoana iny satria tsy eo ny fanahiny, fofinainy mbola eo, ny fony mbola mitempo, izy mbola olombelona soma tsara saingy ny amafisiko de zao tsy eo ny fanahiny noho izany de lazaina zany hoe tsy mahare nininona tsy mahatsapa nininona am'izay momba ny fiainana eo amin'ny toerana misy azy izy.
satria ny fanahiny sy ny fahalalany rehetra any amin'le hitondran'ny fanahiny Jehovah azy. Ny filazan'izay dia tsy hoe maty akory Ezekely, mbola velona izy, fa iny zany no tenenina amin'ny teny tsotra hoe extase. Tsy fantatro moa zany hoe inona ny antokanan'io amin'ny teny malagasy, fa zay ny fahalalan'ny be sy mara zay extase na hoe tombe en extase. De io zany tsy any amin'ny tontolo fivavahana ihany mampiasa an'izay fiteny hoe extase zay fa ny mpanao zavatra maro, mpanao yoga mampiasa an'izany, ny hypnotisme mampiasa an'izany, be dia be zany mampiasa an'izay resaka hoe extase zay, zany hoe fialan'ny fanahin'ny olona ao amin'ny tenany de mandeha amin'ny tontolo hafa na ny toerana hafa izay hitondrana azy, zay ny atao hoe extase. Ka amin'izay fotoana zay tsy maty akory le olona, ka zay zao ny zavatra pisy na hoe misy na efa nisy ao anatin'ny baiboly. Ezekely io anankiray io, de efa nampetsika ohatra koa moa hoe Jesosy Kristy koa de hoe nentin'ny fanahy tany anefitra, de tsy nivata tena ny nentina tany nentina tany mihitsy izy aloha ny fady hanina, fa aveo le hoe nalainy devoly fanahy, de le fanahy am'izay zany no nifankahita tamin'ny devoly, de hoe nentina teny amin'ny tapon'ny tempoly de natao tena tapokavoana, de nahita an'izao rehetrarehetra zao. Iny zany efa fanahy fa tsy vata-tena an Jesosy akory, dia satria vata-tena ny olona ihany ka tsisy olona afaka manidina ne, tsisy olona afaka hanidina mihitsy hoe nofo amandra io, fa ny fanahy no azo entin'ny fanahy tahaka an'izay zavatra izay. De zay zany ny amin'iny fa ho ampitsika anankiray ary ty zany no tena fanaporofona izany zavatra rehetrarehetra izany, zany hoe ny extase. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka misy olona iray hoentina any amin'ny tontolo hafa na ny toerana hafa, ivelan'ny toerana sy ny tontolo misy azy, de ny fanahin'iny olona iny no hoentin'Andriamanitra makany amin'ny toerana tia nitondrana azy io. Zay ho natao hoe extase zay. Dia ity misy tantara anankiray zay tena nisy vavolombelona manamarina an'izany. Korinthianina faharoa de ny toko 10 ary no vakitsika. Korinthianina faharoa de toko 12 azafady Korinthianina faharoa toko 12 de ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra. Korinthianina faharoa toko 12 andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra. Zao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho, tokony ho 14 taona lasa izay, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray de nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo, ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Fa nakarina ho any paradisa izy, ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'olona. Asa aloha tsy fantatro zay mba hoe efa nahita an'izao teny zao sika, sy efa nandinika naneritreritra hoe inona marina no tikambara amin'ny alalan'izao teny zao. Mahalala olona anankiray aho izy, tokony 14 taona lasa zay. Rehefa ny tantara moa no alalinina, de ity olona lazain'ny Paul nanoratra an'ity, ty olona lazainy fa hoe fantany ty hoe olona anankiray, de tsy iza fa ny tenany ihany. Ary 14 taona taty aoriana ny trangan'ny zavatra taminy, zay vao nanoratra izy, de ty soratany ty. Mahalala olona anankiray amin'ny Kristy ao izy, tokony 14 taona lasa zay na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Zay ny fahatsapan'ny Paul ny zavatra nitranga taminy, zany hoe tsy haiko, tsy fantatro hoe tao amin'ny tena sa tsy tao amin'ny tena. Inona moa ny dikan'izany? Hoe le tenako ve sa tsy ny tenako no nitrangano io zavatra io? Inona le zavatra nitranga? Nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. De eo zany le fanontaniana tiany tenenina, zany hoe tsy azoko izy hoe le vata-tenako ve nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo sa tsy ny vata-tenako. Zay aloha zavatra tsy tsapany tamin'ny fotoana nisehon'izay zavatra zay taminy. Kanefa isika efa nampianarina zany araka ny zavatra nisy tamin'ny Ezekely ty hoe le fanahin'ny olona no entina fa tsy ny vata-tenany mihitsy akory. Fa ny vata-tenany olona tsy afaka miala eto amin'ity tany ity, fa hazoniny ilay herin'ny tany manitona. Ka zay no mahatonga ny olona eto amin'ity tany ity foana. Fa amin'ny fotoana anankiray, zay vao tena hoe iovan'ny olombelona rehetrarehetra, tsy zao vatany zao tsony, zay vao tsy voatazony ny herin'ity tany ity tsony. Noho izany,
tsy ny vatatena akory no entina makany amin'ny lanitra fahatelo fa ny fanahy. De zay zany le hoe tao amin'ny tena sa tsy tao amin'ny tena, zany hoe ny raha izy hoe tao amin'ny tena de ny vatantenany zay, fa raha hoe tsy tao amin'ny tena indray de ny fanahy zay. Ka Paoly zany de nanasongadina tsara mihitsy ny mahasamy hafa an'le hoe ao amin'ny tena sy ny hoe tsy ao amin'ny tena. Zany hoe raha ao amin'ny tena le zavatra nitranga de ny vatatena nitrangan'zay, fa raha hoe tsy ao amin'ny tena ny zavatra hitranga de ny fanahy nitrangan'zay. Fa ny tena zava-dehibe zany de hoe nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. De ny tsindrindra ilay izy hoe mahalala le anankiray ozy izy a, tsy fantatro koa araka ny voalaza teo na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, fa voalaza de hoe nakarina ho an'ny paradisa izy. Ity moa no isintomantsika tamin'ny fampianarana zay vao nandeha tany alohaloha-tany fa izany paradisa izany ihany no any amin'io atao hoe lanitra fahatelo io. Dikan'izany de hoe nakarina nakany amin'ny paradisa zany lehilahy zany, zay tsy iza fa ny apôstôly Paoly. De izy nanoratra tsara hoe tsy fantatro na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, fa itsika efa mahazo fa tsy ny vatatena ny akory ny nakarina tany amin'ny paradisa na ny lanitra fahatelo, fa ny fanahiny. Zany hoe i Paoly apôstôly de nandeha ekstazy tamin'ny fotoana io, ka ny vatantenany de mipetraka tetỳ ambonin'ny tany ihany, fa ny fanahiny no nentina tany. Le vatatena nipetraka tetỳ ambonin'ny tany tsy nanasongadina mihitsy izy, nanindry mafy de mafy hoe maty aho tamin'izay fotoana zay, tsy de tsy mihitsy, fa tsy fomba tsy fomba fiasan'Andriamanitra ho ahy. Zany hoe hitondra olona zany a, na haka olona zany a, na iseho amin'ny olona, na hoe anambara zavatra aman'olona, de tsy maintsy vonoina ho faty iny olona iny. Tsy de tsy, tsy de tsy, tena tsy de tsy, tsy mbola nisy zany tao anaty baiboly hatrizay hatrizay, hatram'izao tsika miteny zao, tsy mbola nisy zany satria tsy fomba fiasan'Andriamanitra. Ary za te hametra-panontaniana amintsika mihitsy hoe raha ianao no mieritreritra nahoana moa tsy maintsy maty ny olona vao afaka mifanena amin'Andriamanitra na hoe afaka miona amin'Andriamanitra. Impiry ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe antsoy aho ho valiako ianareo. De izany koa ny faminaniana nanambara hoe hitady ahy nareo a ary hikatsaka ianareo de ho hitanareo a rakatsaha inareo amin'ny fonareo rehetra. Mbola misy koa ny teny manao hoe mitadiavany Jehova de ny mbola hita izy, miantsoa azy de ny mbola akaiky izy. Tsy voatery ho faty satria tsy fomba an'Andriamanitra izany. Tsy fomba an'Andriamanitra zany hoe raha misy olona anankiray tiany eo aminy de vonoina ho faty aloha. Tsy ara-baiboly zay zavatra izay. Araky ny tenin'Andriamanitra efa hitantsika teto farany talohan'ity fandarana androany ity, amafisany reto tenin'Andriamanitra androany reto, sy zay rehetra mety mbola ho hitanao rehefa mamaky baiboly ianao na amin'ny tantara zay mifandraika amin'izay zavatra izay, fa tsy mbola nisy olona fidin'Andriamanitra ka tsy maintsy maty na vonoina ho faty de avy eo atsangana indray. Tsy misy zany, tsy misy zany, fa nizaniza maty ka tena maty de zao a fitsanganan'ny maty moa amin'ny andro farany. Misy ihany ny olona tsangana maty, ohatran'ny Petera zao nanangana ny maty, ny apôstôly Paoly efa nanangana ny maty, na ny am'izao vanim-potoana zao ary mbola misy ny olona mety hanangana ny maty, fa saingo zao tsy zany akory no midika hoe hitsangana daholo ny maty rehetrarehetra, fa amin'ny vanim-potoana vao hitsangana ny maty rehetra. Ary zay olona maty natsangana sy nganina manokana amin'izany Lazarosy le fandresahantsika tsisy ny tantara ninninona hoe za tary de ohatran'zao ny hitako tany fa manafatra anareo fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanontaniana mety hibahana be ao anatin'ny saintsika zany de zao, raha ekena ary pastera fa tsy ara-baiboly zany zay zavatra zay a, satria marina tokoa ny fampianarana hoentinao fa ay tsy misy eo anaty baiboly zany zavatra izany, rahantsika mahita le izy de inona ary reny zavatra ireny. Moa ve asan'ny devoly reny? Mety ho zay ny tonga de fanontaniana mipetraka ao an-tsainareo. Faharoa, moa ve zavatra amboamboarin'ny olona fotsiny reny? Raha ohatra ka hoe tsy fomba an'Andriamanitra ary le izy, sa akoatran'ireo de mety ho inona? Mety ho inona le izy? De zao a, amin'ny mahapastera fitiavana herinirinahy aloha de zao ny teniko aminao. Za zany tsy te hanometsiny olona na hanaratsy olona, satria fa maromaro vitsivitsy ihany ange no mitovitovy amin'izany raha ny teto Madagasikara fotsiny no isainy. Ary izy io zavatra io zany tsy vao zao, fa efa ela ihany nisian'izany teto Madagasikara. Ka aleo zany a, sika ny mieritreritra hoe rehefa tsy mitovy an'ilay an'Andriamanitra de aleo tsy ekeny, aleo tsy inona, aleo tonga de tsy raisina, aleo tsy arahana, satria manohatra ny filamatra
ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany zavatra zany. Ny tanjotsika matombo teny an'izay de zao, mba tsy hatonga anao voafitaka. Ny tena marina zany de zao hoe fitaka ireny zavatra ireny, ary tafiditra ao anatin'ny atao hoe stratégie na ny fomba fiasan'ny devoly hitondra fitaka ho an'ny olona rehetra izay mety hanaiky sy hino an'izany zavatra izany. Zay ny zavatra misy zay, ka raha ohatra hoe misy tena misy ary le izy hoe tena maty tokoa le olona, asa aloha tsy fantatry ny famarinana fa any amin'ny faritra tsy de fantatro loatra koa ary le toerana fa eto Madagasikara any any somary ambanimbany vohatra any hoe misy an'izany lolo vokatra zany, ka tsy fantatro hoe tena zava-marina ve zany hoe le olona maty koa ve miverina, tsy fantatro aloha. Mbola tsy nanao fanadihadiana mikasika an'izany izay sady tsy mbola nitrangana sady tsy nahita an'izay zavatra izay. Ka za zany miteny hoe raha misy zany, angamba mitovitovy kilasy amin'izany zao zavatra izao, fa saingy amin'ny endrika hafa fotsiny. Ka tsy tokony ho voarebireby isika, tsy tokony ho ahodikodin'ny olona ny saitsika. Ray zay, ny faharoa koa mety tsisy, tena tsisy le izy. Fa efa nisy moa no fanaporofona zay hoe enitsika vahoaka maro teto Madagasikara nga ny amin'ny zavatra zay efa nitranga ny tatahaka an'izany, de avy eo ny fara tamin'ny fahafambaraka le izy de mipotra ihany ny marina taty ariny hoe ay le olona tsy maty fa ohatran'ny zosizosy zao, mino fa hainareo zay zavatra zay. Ka mety ho zavatra tahaka an'izany le izy hoe amboarina, atao zay atonga an'le olona tsy ho tonga saina, tsy atsiaro tena. De efa misy fetrandro le izy hoe mandritra ny zao andro de afaka 2 andro na 3 andro tsy maintsy matsiaro saina. De am'izay fotoana zay neverina sy eritreretina ary ankalazaina hoe maty le olona, nefa raha fahafatesana iny fahafatesana namboarina de mbola azo antoka fa hiverina. Mety ho zay le izy. Mety zavatra hitranga fahatelo koa sady tsy le voalohany zany, zany hoe sady tsy le asan'ny devoly le izy, le mitovy an'le lolo vokatra raha tena misy zany, no tsy hoe le fampatoriana na fanafody amboarina na hoe fahafatesana tena hoe tefitefena atao tonga ho azy fotsiny de mifo ihany rehefa avy eo, torimaso le izy am'izay fotoana zay. Mety tsy ireo anankiroa, fa ny fahatelo zany de hoe mety tena tsisy nininona mihitsy fa ao an-trano fotsiny le olona matory am-pandriana de tsy mihinan-kanina mandritra ny hoe 3 andro na 4 andro arakarak'izay hoe vanim-potoana omeny, de tapitry ny fetrandro iny de mipotra avao izy de tsy mihinan-kanina de malemilemy de ohatrany hoe avy nandalo fahafatesana. Zany zavatra zany mety hisy daholy izay tokony ho takariny saitsika fa azo atao daholo zany rehetrarehetra izany. Zany hoe raha sanatrika zay moa le izy raha sanatria